tanàna maro araka ny efa nitanterana azy no miaina anatin'izay fahatapatapahana matetika ny herinaratra vokarin'ny orinasa JIRAMA fantatry ny maro amin'ny hoe délestage izany eto andrenivohitra ny any amin'ny faritra vao omaly isika no nitatitra ny fahatapahany herinaratra ny Ambilobe any, tsy ny any Ambilobe fa hatrany amin'ny faritra atsimo, ny any andrefana, ny any atsinanana dia miaina anatin'izany fahatapatapahana matetika ny herinaratra vokarin'ny orinasa JIRAMA izany araka ny nambara tetsy aloha mandray vahiny ny fampahalalam-baovao zao alina izao. Andriamatoa Oliva Andrianalmanana avy amin'ny intersyndical ny mpiasan'ny orinasa JIRAMA. Miarabanao tompoko tonga soa anatin'izao fampahalalam-baovao zao. Miarabanao fitra ary misaotra ny napetrano anay ary miaraba manokana koa atsika rehetra mpanaraka an'izao vaovao zao indrindra ianareo mpiasan'ny JIRAMA. Andriamatoa Andrianalmanana Oliva ny fantaniako voalohany satria fantaniana tena manitikitika ny mpijery sy ny mpiano atsika ny amin'ny hoe zao fahatapatapahany herinaratra vokarin'ny orinasa JIRAMA zao ve noho ny fitokonana izay ataonareo mpiasa nanomboka ny alatsinainy tamin'ny herinandro ambony efa nisy ny fanambarana ny amin'ny fisian'ny fitokonana. No io fitokonana io ve no mahatonga ny fahatapahany herinaratra vokarin'ny JIRAMA amin'izao fotoana izao? Voaloha teninay dia mialatsiny aminareo mpanjifa rehetra indrindra moa fa ianareo mpianatra izay mizaka ny vokatra ny délestage zany amin'izao fotoana izao, satria ny vokatra izay vokarin'ny orinasa JIRAMA dia tsy mahafeno ny tinady izay misy amin'izao fotoana izao. Vokatra izay dia misy ireo orinasa vahiny izay manome herinaratra vidin'ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoana izao ary amidiny amin'ny mpanjifa rehefa avy eo. Ka ireo orinasa vahiny ireo zany amin'izao fotoana izao dia marihako tsara. Ireo orinasa vahiny ireo no tsy manome intsony ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoana izao fa tapahany azy, misy amin'ireo manapaka ny azy amin'izao fotoana izao fa tsy voalony volany. Antso ataontsika amin'ny tompon'andraikitra rehetra sy voakasitra izany manomboka any amin'ny fitondram-panjakana any ny tompon'andraikitra eto anivon'ny orinasa JIRAMA izay tokony amahana an'izao délestage zao. Fa raha izahay ao anatin'ny intersyndical JIRAMA sy ny teknisianina malagasy dia manana tokoa ny vahaolana azo entina amin'izao délestage misy izao. Zany hoe raha ny fanazavanao tsy avy aminareo mpiasa amin'izao fitokonana ataonareo izao no mahatonga ny délestage? Ny mpiasan'ny JIRAMA raha ny tokona tamin'ny alarobia izahay no nanao ny fampilazana fitokonana ho amin'ny alatsinainy 10 ny volana aogositra dia efa nilaza izay tamin'izany fa rehefa mitokona ny mpiasan'ny JIRAMA dia sady tsy manapaka jiro ny mpiasan'ny JIRAMA ary tsy manapaka ny rano fa ny tinady no miakatra amin'izao fotoana izao noho ny maintany dia kely ny vokatra miakatra avy any amin'ireny toha-drano ananan'ny JIRAMA firenena malagasy ireny dia tsy maintsy fenoina amin'ireo vokarin'ny orinasa vahiny zany. Kanefa ny orinasa vahiny tsy voalony volany dia tapahany zany ny jiro amin'izao fotoana izao, tapahany foana na amin'ny atoandro na amin'ny alina manapaka izy efa mahatratratra any amin'ny 50 mégawatt ano any zao, 45-50 mégawatt ano any zao no tsy ampy amin'ny tolotra omenan'ny mpanjifa. Dia izay no mahatonga anay miala tsiny amin'ny mpanjifa fa tsy maintsy manao ny délestage tournant amin'izao fotoana izao. Rehefa avy eo angamitsika Andriamatoa Andrianalmanana Oliva ho apetraka aminao ny fantaniana mikasika ny hoe manina moa zany ny orinasa JIRAMA lasa sairina tahaka izao fa nanomboka ny alatsinainy teo nareo niditra tanatin'ny hoe fitokonana ny mpiasan'ny orinasa JIRAMA voaresaka ny amin'ny hoe misa 7-30 raha tsy diso ireo teboka izay angatanareo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tantanany orinasa JIRAMA afaka azavainao ny mpijery atsika ave hoe inavy ireo teboka lehibe amin'ireo fitakiana izay ataonareo mahatonga anareo mitokonareo? Ny mikasika an'ireo fitakiana faobe napetraky ny mpiasan'ny JIRAMA ny intersyndical JIRAMA nasionaly dia ny ananangona ireo olana rehetra miatra amin'ny orinasa JIRAMA izahay tamin'iny volana nomboka fa tany volana avril volana may tany dia nanao assemblée générale zay tamin'ny volana lasa dia nivoaka avy any amin'izany fitarainana manerana ny Madagasikara zany ireo 730 teboka ireo. Ny 520 amin'izy ireo dia miantefa manokana amin'ny direction générale ny JIRAMA. Ny fampidinika izay tao anatiny dia nahita valiny mahafapo tamin'ny valo
tamin'ilay 5 7 ny ambiny sisa io 7 ambiny io a dia voalazany lalàna raha ny lalàna amin'ny fianiasa no jerevana rehefa mametraka olana fahobe tahaka izany a ny mpiasa dia tsy maintsy mampiantso négociation aloha ny mpampiasa de efa vitanay zany de rehefa vita nefa négociation dia milaza ny lalàna fa tsy maintsy mampilaza ny inspection de travail raha ohatra ka misy tsy voavaly a ireo olana napetraka ireo dia nanao an'izany fijerenay fotony zany a ny tao amin'ny inspection du travail ary nilaza fa tsy nahomby ny fifampitiniana koa dia hiditra ao anatin'ny médiation izy anjara ny inspection du travail manao ny médiation inspection du travail zany amin'izao fotoana izao a no niantso anay nanomboka tamin'ny maraina andinika indray a le 7 ambiny misokatra zany araka ny lalàna ny atao hoe médiation ao anatin'ny procédure ary misokatra ny fahafahana mitokona ho an'ny mpiasa mandritran'izany de io zany a io zo nomeny lalàna io no ampiary ny mpiasan'ny jirama amin'izao fotoana izao zay nanomboka tamin'ny alatsinainy zany raha ny fitokonana nyresana ary nylazanay hoe tsy tapaka ny jiro tsy tapaka ny rano ary nanomboka androany kosa ny médiation zay nenty ny inspection du travail ny direction ny inspection du travail direction du travail azafady a eny amin'ny 67 hectares teo ny andaniny direction générale sy ny ekipany ary teo ankilany ny intersyndical jirama ono a inona zany le tena angatanareo mpiasa ny jirama ny ao anatin'ny hoe tonga hatramin'izao hoe fitokonan'izao mihitsy ya raha mikiasika zay ny 5 voalohany zay a dia any direction générale ny jirama zay fa ny 12 ambiny mafeno azy 7 a dia natefanay any amin'ny rafitra mbara tonga rehetra misy eto amin'ny firenena manomboka any amin'ny présidence ny république fedidinan'ny république zany ny primatora ny ministère isan-karazany mikasika ny jirama ny vola ny angovo ny rano ny conseil d'administration ny jirama nandefasanay an'izany daholo satria tsy voavato anatin'ny jirama zavatra sasany ola raikeo rehefa avy eo ny olana lehibe ao anatinay ao anatin'ny jirama dia inona no fanontaniana napetrakay inona ny mahatonga antsika manana olana angizabe tahaka izao ny olana angizabe voalohany dia ny fividianana herinaratra amin'ny vahiny izay vidiana lafo kanefany a dia amidy mora dia mora tsy milaza akory hoe tokony ampiakarina ny tarifo tsia tsy miteny an'izany mpiasan'ny jirama fa ozy izy zay hoe ahoana ny mikasika an'ireo contrat ny vidianana an'ireo herinaratr'ireo ahoana mikasika an'ireo contrat nanofana groupy satria misy karazany roatra zay ny fangalany herinaratra fividianany herinaratra amin'ny vahiny misy hofaina ny groupy misy tena herinaratra mihitsy ny tonga de efa amidiny atsika misy central hofaina zany amin'izany fotoana zany de ireo zany a lafo dia lafo satria mahatratra hatrany amin'ny 38 cents any amin'ny 42 cents 55 cents sara ny sasany zany hoe any amin'ny arivo ka hatrany amin'ny 500 ariary ny ray kilowattheure revidianany jirama amin'izao fotoana izao ary io no mahatonga ny olana amin'izao fotoana izao anatin'ny jirama satria mividy lafo izy mivarotra mora de idira-patiantoka ny fatiantoka nidra tamin'ny jirama tamin'ny taona lasa teny ministry nanyteny andriamatoa ministry ty lazaiko ity dia nahatratra 427 milliards d'ariary 7 milliards ariary herintaona fotsiny ny subvention meny fanjakana nefa ny orinasa jirama dia 200 milliards no any anatin'ny loi de finance 2015 de io zany le takinay feno io bangy io satria inona ny vokatra io bangy io tsy tonga anatin'ny kitapom-bola ny jirama ny vokany tsy afaka itsony zay manome fahafampo anareo mpanjifa ary zany ny fonanay aty am-boalohany ange satria tsy avy aminay mihitsy tamin'ny taloha zay nenjehana hoe mangalatry nareo manodikodiny nareo tsy mahay mitantany nareo natao ny auditany mikasika ny gazoal tamin'ireny fotoana ireny tamin'ny vokatry ny tenin'ny prime ministre sy ny président fa hatramin'izao aloha mbola tsisy mpiasan'ny jirama nidiadra mikasika an'izany mikasika ny fitantanana zay ao manana audita mipetraka ao aminay miasa mandava-taona fa io zany mahatonga an'le olana tsy fenoan'ny fanjakana io ka anisan'ny zavatra takinay io hoe feno io bangy io mba hahafahan'ny jirama miaina tsy fahavitana endreny branchement anareo reny ene de vokatra zany satria kely dia kely arakaraka ny vola zay omeny fanjakana ihany ny ahafahanay mividy fitaovana manatanteraka an'ireny asy reny ka zay zany de tena mba ho fantatry ny mpanjifa mihitsy ary io anisan'ny fitakiana ataonay amin'ny direction générale hoe ampahafantaro ny mpanjifa ny zava-misy ataon'ivon'ity orinasa jirama ty fa manjary tsy fantatry ny mpanjifa nge fa raha
teny varatra katsonge nisy giseany jirama na ohatr'izany tamin'iny grevy nataon'ny olona teny iny a efa may satria tsy fantatry ny olona ngely izy fiveriny fa zay jirama de nefany a tsy miankina amin'ilay jirama mihitsy le izy fa ny zavatra tena tenena amin'ny olona may ny tany Fenelivesta tany avaratra tany efa bitsaka ny may ny tombily jirama voatorabato mpiasa ny jirama matahotra miantso anareo mpanjifa zay tsy avy aminay io ary zay nanokafanay zao adihevitra zao amin'ny fitondram-panjakana sy ny direction générale hoe andao resana mikasika an'ity orinasa jirama ty fa aza idina atao anatiny ty orinasa jirama ny olona tokoa Andriamatoa Oliva Andrianalmanana vera ao anatin'le resaka momba ny orinasa jirama satria manontany ny olona hoe isan'andro isam-bolana ny mpanjifa mandoa vola amin'ny orinasa jirama foana ny orinasa jirama nefa tsy mety mahavelo tena mihitsy miandry an'le hoe subvention avy amin'ny fanjakana nefa ny fanjakana ihany koa tsy afaka manome ny subvention satria misy ny resaka ifanaovana amin'ny tahirim-bola raisam-pirenena sisisany tsy afaka manome subvention ka izay indrindra ny mahatonga ny fanokafana fametrahana nyzao olana fahoby zao a anara-dalàna satria nataony ena anara-dalàna tsara izy io mba hatongavanay any amin'izany dinika zany ary zay ny antso ataonay nge mba nantolanaovana zay nge mba hisy ny dinike mba moana ny zava-misy satria dia nikobokobolina tao fotsiny io tsy nisy jirama nyresaka an'izany mihitsy nge tam'izay zay mpiasa zao no mijoro satria iaro an'le jirama zay iaro an'lay orinasa pirenena zay satria raha doran'ny olona moa reny izany mateatiko voalohany ny firenena ny mateatiko voalohany ny mpiasa aminay mety tsy manana birao fa ny firenena mateatiko voalohany satria any firenena reny fotodrafitrasana anatsika reny onoa rehefa miresaka mieno anareo mpiasa zao miresaka nisy fotoana ny ministry ny angovo zay misahana ny jirama vahininay teto amin'ny adihevitra ny fampahalalam-baovao ny viva rehefa mieno anareo mpiasa sy ny ministera na mieno ihany koa ny tompona andraikitra ny jirama dia ny ombona anareo dia ny filazana hoe tena anatina atao hoe situation anaty lavaka fahasahiranana anatin'ny fahasahiranana lavaka mangitsokitsika ny orinasa jirama io ny fanjakana mitondra vahaolana ny amin'ny hoe manao fifanarana amina orinasa tsy miankina toy ny orinasa amerikana Symbion nareo mpiasa manohatra n'izay vahaolana hoentin'ny fanjakan'izay inona zany vahaolana ho an'ity orinasa jirama ty satria ny olona miaina anaty délestage zany dia mandoha vola isam-bolana zao aza miaina anatin'ny aizina ianareo mitokona vao may lasa mitaintaina ny mpiasa am'le izy inona ny vahaolana tokony ho an'ity orinasa jirama ty raha ny fomba fijery nareo mpiasa tsy mety ve zany zao io fifanarana nataony fanjakana tamin'ny orinasa Symbion io raha izahay intersyndical ny jirama no anotaninareo dia tamin'ny azomaty io dia nametrahanay olana fahobe indray manokana mikasika ny orinasa Symbion io satria raha nahita ianareo dia fa tany amin'ny volana Mai ny ministera dia efa niteny hoe andao anaovana appel manifestation d'intérêt io central Lomandrosejo sy ny any Volobe dia ozy izy hoe tsia fanarovanay fa fanana pirenena io fanana ny vahoaka malagasy io tsy omena vahiny zany fa tazomina ho an'ny vahiny tsy omena vahiny zany io nandà zay tamin'izany tena naiky ministera amoaka voly zay ozy izy dia vandao famboaritsika ireo fanamboarana an'ireo ny solution amin'ny délestage raha mpiasan'ny jirama ny resahana satria nahoana voalohany raha ohatra tsika zao anamboatra ny eo amandroseza io ny milina anankiray ihany io ny piesy zay piesy hovidiny eo no apetaka ao milina dia mandeha ny milina izy nanao ny asa ny jirama nanao ny asa na ny Symbion nanao ny asa ary raha ny jirama nanao ny asa akatombony ve ny jirama sa tsy akatombony tsy akatombony zany ny jirama ary raha ny Symbion privé avy any velany ihany nanao an'io akatombony izy sa tsy akatombony samy mamaly tsika ny tokantrano any tsy maintsy makatombony privé tonga aty filazana mantsy dia hoe mora ny azy fa 65 fa tena mora ny azy ikena fa zay ny hitany anaty contrat tena marina zany fa tsy navoaka ny toyany fa misy frais fixe ao misy frais variable ao tsy navoaka ny frais fixe ameko anao 463 333 dollars isam-bolana ny ofany rehefa menao azy 20 taona io contrat io 20 taona dia isam-bolana anefa ianao mandoa an'ilay 463 333 dollars isam-bolana frais fixe dia rehefa nataonay ny kajy ny frais fixe sy ny frais variable dia mahatratra 7 millions de dollars ao anatin'ny herintaona izany hoe ny vola ilaina anamboarana io central Mandroseza io nefa dia 4,6 millions de dollars dia vita miverina amin'ny loniny tahaka ny vaovao io anana an'izany fitsika io isa taona ka raha manao contrat aminy tsika izao
amin'ny taona 4 tsika dia fandohan'izay 7 millions de dollars zay ka ahoana maninona raha vidiana ny piesitsika dia amboariny manampahaizana sy ny teknisiana malagasy io dia mamokatra ka teneniko tsika fa nitenenao aty hoe 45 à 50 mégawatt ny gapy amin'izao fotoana izao ny mahatonga le délestage fa ny ao Ambohimanambola sy ny ao Amandrosiza ny ao Amandrosiza 40 mégawatt ny puissance installée ao ny Ambohimanambola 24 mégawatt ny installé any maherikely ka raha reo fotsiny zany 40 plus 24 efa 64 reo ka raha amboariny reo feno ane le gapy fa zay ny antso ataonay ny fitondram-panjakana andao amboarina andao vidina ny piesy tadiavina ny vola andao vidina ny piesy dia amboarina ny atsika fa ny teknisiana malagasy dia manome an'izao fempotoana zao sy fanamby nomen'ny teknisiana malagasy hoe raha menareo fotsiny tonga io piesy io androany tapabolana raha ela indrindra dia vitanay teknisiana malagasy io zavatra io ary efa nisy mihitsy aza projet nataonay teknisiana malagasy talohan'izao Saint-Bian zao namena ny fitondram-panjakana ity fanambo ny anarany projet fanambo ny anarany 240 millions d'ariary ny 1 milliard 200 eo vidina piesy anamboarana an'io dia manome 25 mégawatt io fa tsy tena tonga any amin'le maximal dia zay zany mba nieritreritra hoe projet alefa tsikelikely io dia mba toizana izy rehefa mba mandeha aveo toizana rehefa aveo fa tsy navoaka ny fitondram-panjakana zany dia zay ny anovanay antso hoe andao vidio atomboy le projet fanamby dia andao atomboy ataovy io fa io ny olona ny délestage ho Antananarivo Mandroseza sy Ambohimanambola fa tahaka izany koa ny any province ny any province nye misy groupe anankiray any Jirama mipetraka eo dia vao maty iny dia iny fa tonga avy any ny groupe ny avy any amin'ny privé dia mijanona eo tsy amboarina le any Jirama fa dia mijanona eo dia zay zany ny antso ataonay 7 ny groupe ny Jirama manirana amin'ny Madagasikara maty amin'izao fotoana izao apetraka eo fa eo akaikin'izay 7 zay dia misy groupe n'ireo privé reo ka zany mihitsy le zavatra tsy mety aminay zany hoe lasa mamelona ny privé mpamatsy herinaratra sy mpampanofa groupe ny vahoaka malagasy zay mandohan'io zay mpandohetra satria volan'ny vahoaka malagasy ny andoavana an'io hetra io fa tsy volan'ny fanjakana akory fa volan'ny vahoaka malagasy io ka tsy mety aminay zany hoe raha mienona resaka ataonao fanjavanao azy zany ohatrany mahatsapy zany hoe le fampiodonana ny orinasa Jirama fa tsy mpiasa ny Jirama tsony manao anazy zany hoe amin'ny lafiny ray zany ohatrany efa lasa semi privé le orinasa Jirama azo lazaina an'izany raha ny zava-misy amin'izao io ohatra io ataon'ny privé io fa ny statut aloha dia mbola hoe an'olona asa-panjakana izy fa ny zava-misy ary zany mihitsy ny nanoeranay an'io hoe efa io ny périmètre efa io daholo ny concessionnana ny Jirama mbola silasilahana alaina zay tsara indrindra omena privé zany io arovanay io ny ary voalohany zay faharoa mba fiarovana fiananam-pirenena zay teneniko izay fa ny tena zava-dehibe ny dia izao hoe rehefa ny Jirama manao an'io dia mora ny vidiny io raha le niteneniko anao teo dia idirako le Saint-Bian teo le Saint-Bian nge dia ozy izy hoe mora io dia zay ny resaka vidiny zay fa ny anankiray niteneniko io dia hoe rehefa 20 taona io manino io natao 20 taona dia ozy izy hoe rehefa tsy ilaintsika eto Antananarivo tsony io fa rehefa manao transition énergétique tsika dia fa feno Antananarivo dia tsy ilainy io dia akisaka any amin'ny province ty mba mampatsiahy kely Andriamatoa Fetra reo groupe reo tamin'ny taona 9 sy 10 na 7 sy 10 tany no ny vidiana dia tonga teny Ivato reo nentina cargo dia ny vidiana no fidividina mihitsy ny lalana hitondrany azy ny alan'ny Ivato nisy kortena gendarme sy miaramila be dehibe io mandrapatonga azy tao Mandroseza io inona no antony satria tsy mahazaka an'io ny lalana potika ny lalana itsahana io zavatra mavesatra be io dia izay no tenenanay hoe sokafy ny adihevitra fa tsy marina zany fitenenana hoe azo afindra any amin'ny faritra hafa zany io fa raha eto afindranao any amin'ny faritra hafa dia potika zay lalana lalovana io tapaka ny tetezana lalovana io fa tsy azaka an'io ny tetezana itsetsimo etsy raha afaka nambady fotsifotsiny zao tsika dia efa tsy azaka an'io tetezana ka zany no teneninay zay no nametrahanay izy olana fahobe fahavalo amby telopolo zao amitsika miteny zao hoe sokafy andao resahany io fa zany rehetrrehetra zany manitikitika tokony ho resahany zany ary tsy azahoany firenena malagasy tombontsoa zany fa fatiato ka ray lavaka zany zavatra zany ono mbola
nanana fanantenana ve le orinasa Jirama ary efa mijery ny faneho-kevitra ny olom-pirenena sika anatin'ny ao anatin'ny tambazotra tsirasera sy ny sisy reny dia ny olom-pirenena indrindra ireo mpandoha ny volan Jirama isam-bolana dia efa tena kivy amin'ilay orinasa Jirama ary asa raha-tsarotsika nisy volana maromaro lasa zay nisy andian'olona nanao hetsika mihitsy amin'ny hoe leo délestage teny anosy nanao mbola misy fanantenana ve le orinasa Jirama iza ny tena tokony handray fanampahan-kevitra amin'ny inona ao anatin'ny fotoana aingana fanampahan-kevitra politika zany anteneninao zany namana fitra satria nahoana izahay Jirama arakaraky ny amokaranay herin-jiro no idiranay any anaty fatiantoka no ile fatiantoka teneniko anao teo tsika mpanjifa nge majerevo zay manana facture eo akaikinareo io fa 1,700 ariary jerevo ny facture anareo dia teneno zay raha diso zany ny varotanay ny première tranche amin'izao fotoana izao ahoana moa ny orinasa inona ny tsy ho fatiantoka amin'izany zaranay ary aizany misy orinasa eto ambonin'ny tany nilaza hoe aza manjifa ny vokatray zahay Jirama nefa amitenenareo zany pionjiro rehefa tsy ao amin'ny hefitra ianao ny dikan'izany zany dia fanapahan-kevitra politika zany ary ny anosianay ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia nitodika any amin'ireo grand barrage efa misy isoranay efa nanao appel d'offre izy mikasika ny grand barrage manodidina fa ity tsy hitovizany hevitra amin'ny fitondram-panjakana anatin'izany tonga dia men'ny privé le izy fa na ny étude nanaovana andreo aza zahay Jirama nanao azy dia nomena fotsiny hoe raha hijeriny any saofitra nareo ty fa mena ianareo nefa nanaovana iny données rehetra mikasika ny tany iny vola mbahoaka nampiasaina tao anatin'ny Jirama sy ny teknisian'ny Jirama nareo mpiasan'ny Jirama tokoa hoe afaka manome antoka ny amin'ny hoe vitanareo ary antoka nomenay apetraka eo antoka nomenay zao ny fagnatana fitondram-panjakana faritany mazava tsara atraizanao anjaran'ny fanjakana anatin'io tsy ho azo atao zao nanao vérité de prix zany tsy azo atao zany raha iny 1,700 ariary ino ampiakarinao tonga dia ataonao an'le 500 dia asio ariary zay makatombony ariary zany zay tsy azo atao zany satria ny potika voalohany indrindra amin'izany dia ny économie malagasy satria efa voalaza fa eto Madagasikara no lafo indrindra ny herinaratra eto Afrika ny bailleur de fonds no nilazan'izany ary ny eto Madagasikara ny bailleur de fonds le niteneninao teo no nanao hoe tsy mahazo manao subvention dia lasa izay politika izay zany tsy voafaritry ny fanjakana mazava ny amin'izao fa tonga dia izy ny faritany fotsiny hoe io 200 milliards no meko anareo kip zay fitondram-panjakana zay anaovanareo anao ataovy fa voaka tsikelikely aty amin'izany hoe tsy manana politika mazava tsy mazava zany ny fitondram-panjakana dia ahoana ary misy namana fetra ilay ambiny 227 milliards d'ariary amby le niteneniko anao teo atao ahoana nanao plus ao ary zay ampiasan'ny Jirama omena eo ny karamanay tsy mahafenao an'izany iny fa aizany amenonan'io dia zay le tianay hazavaina aminareo mpanjifa hoe ny fitondram-panjakana ny tokony hiakatreto ary zay manasa mihitsy hoe andao ifandresy lahatra ary miantso mihitsy zao hoe amin'ny anatin'ity famahanan'ity olana ity izahay teknisianina sy manampahaizana ao anatin'ny Jirama hita ny lalana fa ny fanamboarana an'ireo groupetsika rehetra misy ireo ihany no vahaolana fa tsy ny fametrahana groupe ihany akory zay ihany vahiny vidina lafo be amidy amora ary mambotry ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ka mety misy kopaka isasana kosa angiandra mato andrianary manana oliva ao anatin'ireny resaka hoe orinasa tsy miankina saina miandraikitra ny fitantanana 120 no isan'ny syndicat misy mivondrona ao anatin'ny intersyndical ny Jirama ny anankitelo ny ovahevitra tamin'ny zoma teo miresaka kopaka isasahana ianao tsy fantatray fa tany amin'ny 37 points dia niarananao sini zay fa nanomboka tamin'ny azoma izy dia nilaza hoe efa afapo zay mety aminay le symbion raha izay nazavaiko izay dia tsy mety nanareo mpiaino ary nge zao maheno hoe mety ve zany hidirantsika hoe efa fananantsika ao zao dia ome ho azy dia rehefa aveo dia ho faitsika tsy mety zany raha izay no antaniny dia tsy mety zany fa manindra raha vidina le piesy dia atsika ihany io dia tsika ihany ny masokarenantsika ihany ny masokarenantsika tsika tsy hakatombony fa izy hakatombony ary zany le mampifanohitra ny politika mpanjakana amin'ny teny politika ianao ny fanjakana nefa manao hoe hivadika any amin'ny transition énergétique tsika anao ny éolienne tsika anao ny solaire tsika anao an'ireo grand barrage ireo tsika dia manino ny tena atao 20 taona reo ange 10 taona dia efa hamokatra
nefa ny andoavam-bola be raha pitsy raha afaka pitsy isambolana ny retard de paiement io de taux d'intérêt plus 2%, taux d'intérêt zany 17% ny amin'ny banky miampy 2%, raha vao tara fotsiny ianao dia zany zavatra ao anatin'le contrat zavatra mampiorokoditra ny mijery an'izany. Zany hoe vao may tondra fatiantoka ho an'ny orinasa jirama vao may tsy ny jirama zao olana misy tsy ny jirama fa ny firenena ny jerevanay amin'izany. Zay piasan'ny jirama dia ny firenena ny jerevanay amin'izany. Akoatran'izany mbola misy an'izany lettre de crédit zany tsy maintsy ataon'ny jirama vao ray volana tonga eto izy. Misy lettre de crédit zany tsy maintsy alaina any amin'ny banky jirama eto. Izay misy vola mitetina hatrany amin'ny 57 milliards ariary ihany tsy maintsy apetraka ao io atao ohatra caution ohatran'le manofa trano dia mba manome caution ianao aloha ray volana na roa volana tia ny caution apetraka ao any amin'ny tompotrano zay ianao vao miditra manofa trano zany ve no anaovana an'ity firenena ity nefa io atsika io ka dia arovanay mihitsy ary izay no nametranay izy olana fahobe eto anivon'ny orinasa jirama sy ny mpitantana amin'izao fotoana izao fa zava-dehibe nitondrana resaka ifampiresanana izy io ary reto efatra reto tsy voavatany ministera teneniko anao io famenonana io banky io ny ray ny vola izay tokony ao alohan'ny ministera ao amin'ny kitapom-bolany jiramany ka mitetina hatrany amin'ny 500 milliards d'ariary amin'izao fotoana izao 525 milliards 527 milliards d'ariary nandritra ny 5 taona tsy mandoa ny fanjakany dia nangatana fampiresana aminy zany dia manaiky fotsiny izy hoe andofa dia inona moa ataonao moa ny fitakitrosa amin'andrina mitakitrosa amin'andrina mahazo misaotra tompoko tsy mahazo soavatsara dia hitanao zany ary zany anisan'ny olana napetraka hoe tokony mba mandoa ny facturany daholy ny olona rehetra amin'izao na dia anatin'ny fahasairana an'izao satria voadarazanao tonga ny olona ange mandoa ny vahoaka majinika mandoa dia masika mihitsy hoe ny jirama vao tsy voaloha kely dia hoe manapaka fa reny ahoana dia zany nampidiranay azy ao anatin'ilay 37 point napetraka amin'ny fidira-panjakana zany hoe ahoana ny fomandoavanareo anio vola be tsy alohanareo fanjakana io fa tsy mety amin'ny orinasa io satria lasa le orinasa jirama indray no mibaby azy fa tadio nefa fidina lafo ery koa nge io mena fanjakana io fa tsy hoe mena fotsiny sady mamaraparantsika andriamatoa oliva andry any Alemana satria lasa dia lasa ny fotoana fa isan'ny tena fanontaniana tokoa mipetraka ho an'ny mpanjifa ny herinaratra voakarin'ny jiramany rehefa tonga ny fatapatapahana na ny délestage ny amin'ilay tokantrano madinika izay mandoa vola isam-bolana ny tena tapaka ny amin'ny reny tranom-panjakana na tranona tompona ndraiky mpanjakana ambony tsy misy tapaka mihitsy fanontaniana mipetraka ho an'ny maro izay mamarantsika ny teny hoentina mamitina ny fivahinananao tato anatin'izao fampahalalam-baovao zao voalohany dia misaotra manokana anareo eto amin'ny téléviva zahay amin'izao fotoana izao afaka nandrainay mba nitondranay an'izay kely hevitray hoentina miaro ny fananam-pirenena dia ny orinasa jirama zay ny faharoa antso aminareo mpanjifa misaotra anareo zay naharitra hatramin'izay ary mbola hiaritra satria io délestage io raha tsy voalohany io volan'ny mpanambola io dia io ihany ny zavatra ho ataony eo ary zay ny olana raha niresaka le symbiante eo ange tsy afaka hiasa rapitso raha afaka pitsy zany orinasa mbola tsy misy eto Madagasikara ange le orinasa symbiant mbola vao ho atsangany mbola hitady contrat d'achat any amin'izay mpanamboatra piesy any tsy mbola ho vahaolana amin'izao fotoana izao io tsy afaka hiasa rapitso raha afaka pitsy io fa ny teknisian'ny jirama dia milaza hoe tapabolana nomenay fa vidio ny piesy fa ataonay io dia vita rafy délestage io na ny eto Antananarivo na ny any manodidina ary farany antso ataonay dia miantso andreo mpiasan'ny jirama zahay fa zao ny fotoana amin'ny eotsika ny heritsika amondronatsika ny heritsika ahafahana mitaky ny hoavy ny ty orinasantsika ity fa raha zao no mitranga dia lasa ny vahino azy fotsiny raha avadiny fotsiny reo volananandreo tereny fotsiny hoe avadio kapital any anatin'ny jirama io zay no izy zay zany no antso atao amintsika namana mpiara-miasa eto anivon'ny jirama mba ho avy itsika hifanome hery hifanentana amin'izao asa ataotsika dia ny fiarovana ny orinasa jirama izao ny fitokonana dia mitohy eny sonerana ny fitokonana dia ny sokatra zany ny fitokonana zao nanomboka izay tamin'ny latsinainy mino izahay fa manana tompona andraikitra maefa manana tompona andraikitra manam-panahy afaka hiaino izao fitaraina ny mpiasan'ny jirama zao ary amamy fotoana haingana dia haingana
izao olana zay misy eto amin'ny orinasa jirama zao mangataka izahay ary miantso izahay mitety mihitsy izahay ny ainao manjery iantsonana zany hoe miantso ny mpitondra fanjakana andao iresaka andao vahatsika ty olana ity fa tsy ajanontsika eo fionge arakaraka ny ampidirana andro iray tsy resana dia fatiantoka lehibe zay satria apiditra groupe vaovao eo indray ary reo efao reo fa tsy tsy anaovana azy ary reo raha izay no anotaniana asory any reo ataovy zay fomba nasorana andreo ifanarana mpanjifa atsangano zay zany mihitsy zany antsona hoe atsangano ny sehatra anankiray afahany rehetra miresaka nyity jirama ty tsy ho za irery no eo fa eo daholo na ny mpanjifa na ny mpampiasa rehetra fa maro ny manan-kevitra anatsarana an'ity raha mbola tazonina orinasany jirama ihany izy ty ary zay moa dia contre ary tsy manaiky mihitsy zany hoe ho privatiseny zany ity orinasa jirama ty fa tsy misy era-tany zany manome ny énergie zany ho an'ny vahiny na privé any amin'ny taniny Sotranao ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao hitantsika eo ny hoe mpitondra ny aino sa mpitondra manampy-tsofina tahaka ny mahazatra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao izay miandraikitra ihany koa ity resaka angovo ity tsy ahivina Andriamatoa Oliva Andrianalmanana avy amin'ny intersyndical ny Jerama no ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao nitondra ireo tsara ho fantatra sy fanampanazavana mikasika ity olany orinasa Jerama ity.